Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Urevuka Natura, Isanufkar Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature, Manolcho anao ny vavao. Araka ny ampaham-bokatra eo am-pelatanana tafiakatra 570 ny bentanana azo ny antoko malagasy miaramainga ankehitriny. Isa izay rametraka ny ity antoko ity ho fahatelo amin'ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena amin'ny fananana olom-boafidy. Komina maro kosa no mbola hifandriritana ankehitriny. Nosazin'ny fitsarana sazy miatra heritaona hatranomaizina hipetraka kotoniaina ny Fianaratsoa. Ilamina aloha manomboka raha-pito sangietsika kosa aoriana ny 7 nametraka taratasy nampafantatra ny fisian'ny fitokonana sy ny anton'izany teny amin'ny inspection de travail izy ireo androany. Kolokolo sikitranotrano no antony voalaza fanaovan'izy ireo fihetsiketsehana. Ohatra, tsy mifanaraka amin'ny sorabola amin'ny miliara maro izay alohan'ny jirama akory ny kalitaon'ny groupe Lovidina. Vavao mafalo ho an'ireo mpiady amin'ny fifohana zigara. Niakatra ny vidin'ny zigara eny an-tsena 500 amin'ny R100 isaky ny zigara iray ny fiakaram-bidy. Ny zava-misy tsy mampiova firy ny fihetsika na ny isan'ny mpifoka zigara ny fiakarana tahaka izao hita amintsika. Mandalo any ny erikeriky matevina izay maharitra 2 andro izay. Ny iba 10 degré maripana raha miverina amin'ny laona ny toetry ny andro amin'ny alarobia avy izao. Tafiditra anatin'ny fambaralokomena amin'ny rotsakorana kosa ny faritra Atsinanan'ny Nosy, Fenerive-Est, Soneranivongo, Sainte-Marie, Brickaville sy Toamasina. Any Burundi, misy namono omaly maraina ny manambony aditra tanakavanan'ny Flou, koronjezany araka tamin'ny mpiambina azy miisa 3. Manamafy ny mety isian'ny korotana ny toerana ny vondrana Europeana ankehitriny. Ankilany, mpanao gazety ny RFI iray no voasambotra ary voakastanana nandritra ny fakanambavany. Ny Atsipriana Vetrany. Regardez-là. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Oh non, encore du bourrage.
bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et savez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator. Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de vous. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vacances mlai, ararotni illimité night, illimité daolni SNS. Signant. Makanam best friends atel safidno, manjich niala tutul, am sivural, acham enora marain, am vidin arrivoire TTC Mood, asu yang ni 224 étoiles 3. Mlai hein? Miamanza en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. With you, miarakam now, miarakam new. Ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra kolo manatitra ny araba toko klasy topoko vavy manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan-tarantsika izany avy hatrany ny filafako ny fifidianana tsy mbola ampy ny valim-pifidianana vonjo maika voaray eny anivon'ny seny hatreto saingy ahitana taratra ny foronana ny valin'ny voaray manodidina ny 900 ny tanan-dehibe manerana ny nosy no voafeny antoko HVM raha ny voka-pifidianana vonjo maika ny komina ambanivohitra eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy kosa no lasa ny antoko malagasy miara-miainga raha antsika avy hatrany ary ny fanadihadiana iarahana amin'ny Lili Rabiata. Mifanakaiky ny sambato azo ny antoko mapara sy ny antoko eo amin'ny fitondrana HVM ary ny antoko TIM amin'ny voka-pividianana vonjy maika voaray. Ireo reny vohipartany no tena ahitana ireo vokatra misongadina ho an'ireo antoko lehibe ireo. Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ampaham-bokatra voalohany tahaka izao ny isa ny sampatra araka izany ampahana azo mbokatra. Région Analamanga, commune Nanakienina, Talata Volonondry, Manandriny, Masindray, Viliazo, Akadanandrina, Ambotrolo Mahitsy. Région Vakinakaratra, commune anankiray, Ramainandro, Faratsio. Région Bongolava, commune iray ihany koa, Morarano, Maritampona. Région Alotra Mangoro, commune iray, Anororo. Région Morimani, commune roa, Vohimena, Vinany, Andakatany kely. Région Atsinanana, commune iray, Ambalarondra. Région Sava, commune roa, Antsirabe Nord, Ampondra.
région Sofia commune efatra Anjosoro Madosy Antsamaka Amboditsikidy Ambodiadabo région Diana commune efatra Ambohimena Martolana Bemanevika Ouest Antafiambotry région Atsimo Atsinanana commune enina Vondrozo Vohimena Antokonala Andoharano Bevoahiberetra Manambotra région Anosy commune efatra Isoanalapetroka Fenoevoefita Enanlia Emaniobo région Vadivavafitovinany commune efatra Ifanadina Andemaka Ilakatra Mahabo région Androy commune fito Imanombo Ambanisarika Ambinany Analamary Ambonaivo Antaritarika Imongy région Iorombe commune roa Ankily Iakora région Menabe commune telo Andranopasy Ankiliabo Anontsibe Bearona Soaserana ary ny région Atsimo Andrefana commune roa Betioky Sud Fenoandala raha tambatra ireo ampahamboakatra ireo dia mananika ny 570 ankehitriny ny commune izay nifidy malagasy miara-miainga midika izany fa manana ny toerana eo amin'ny tontolo politika ary tsy menatra raha toka milahatra amin'ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izay nampisongadina ny voka-pifidianana azo ny antoko TIM tamin'ny antotanisa 770 isanjato azo ny kandidata Laura Valmanana manaraka azy ny kandidata natolotry ny fikambanana Freedom manana isambato 770 isanjato amin'ny taham-pandresana anjara 720 isanjato ho an'ny faritany Toamasina mitarika ny antoko TIM amin'ny birao-pifidianana 500 amin'ireo 790 270 isanjato ny vato lasan'ny antoko TIM raha toka 720 isanjato ny an'ny antoko Mapara ary 20 aotraray isanjato ny an'ny antoko HVM ho an'ny faritany Fianaratsoa mitarika 730 isanjato ny antokony HVM izay nahazo vato miisa 270 raha toka 530 isanjato ny an'ny antoko Mapara izay nahazo vato miisa 250 alina mitarika ihany koa Mapara ao amin'ny renivohim-paritany ny Mahajanga izay manana salanisa 270 isanjato raha toka 330 isanjato ny an'ny antoko HVM nahazo isambato 704 ihany koa ny antoko Mapara ao amin'ny renivohim-paritany Atsiranana raha toka 772 ny an'ny antoko HVM ny ao amin'ny faritra Toliara faharoa ihany hatretony nahazona valim-pifidianana feno amin'ireo birao-pifidianana 330 voaray mitarika amin'ny isa 553 ny antoko HVM raha toka 773 no isambato azo ny antoko Mapara ny antoko MTS no manaraka azy amin'ny isambato 770 efatra amin'ny 30 amin'ireo commune 570 no efa nahazona ny valim-pifidianana ho an'ny antoko malagasy miara-miainga na ireo antoko no toanany mitarika amin'ny isa 702 alina ny antoko Transcool izay toanany MMM ao Antsirabe 1 manaraka azy ao ny HVM amin'ny isa 702 hatreto SRMV 10 amin'ireo 520 misy manerana ny nosy no efa nahatonga tatitra ny anivon'ny Senit tsy mbola misy izany ny vokatra feno ho an'ny faritra rehetra mihemotra trany ihany koa ny fanaterana ny vokatra indrindra ho an'ireo faritra lavitra ny renivohitra raha toka 420 raoriny ny fahatongavany PV-ny amin'ny SRMV no tokony hanaterana izany araka ny fanazavana azo tena anivon'ny Senit migadra eritaona an-tranomaizina na sazy miatra noho ny fanalambaraka sy ny fanakorontanana ny fifidianana io no navoaka ny fitsarana ho fianaran-tsoa androany momba ny Petra Kotoniaina izay kandida ben'ny tanàna voalaza fa nanakorotana tany an-toerana nandritra ny 13 Jolay farany teo andro ny fifidianana raikitra ny diabe androany tany an-toerana nataondreo Pombazy miantso amin'ny fidinana Andalambe manomboka rahampitso ireo olona miaradia aminy ho fianaran-tsoa ho fanehoana ny tsy fankasitrahana izany fanampanazavana avy tatiriny mpanao gazety avy any Fianaratsoa nivoaka androany tamin'ny 5 lasaka tanoany ny bidy fitsarana momba ny rarahana Andriamatoa Petra Kotoniaina izay tsy hivina trano fa kandida ny antoko-tambatra ny faninana tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina atao amin'ny commune urbaine Fianaratsoa raha ny didina voaka ny mpitsara dia eritaona an-tranomaizina fa noho ny vice de procédure raha noresahan'ny mpisolo vavazy dia tsy nisy le mandat de dépôt afaka teno izany afaka nodino izany ny candidat Petra Kotoniaina
Rehefa nivoaka ny fitsarana izy dia namoro reo fomba azy nanoloana ny lapan'ny fitsarana tsy anindroetsy sy narantsoa ary ny kabary nilazalaza ny cursus politique hatramin'izay. Nilaza izy fa nanamafy hatrany izy fa fiarovana ny zo amin'ny maha-olom-pirenena azy no nataony ary niteny tamin'ny vahoaka izay fomba azy izy hoe vonona ny anaraka avy ianareo ary nasaiza nangan-tanana avokoa vahoaka tonga teo reo ary maro dia maro nanangany tanana roa ary avy eo izy dia nidina any amin'ny magro amin'izao fotoana izao miaraka amin'ireo fomba azy. Manoloana ny voka-pifidianana Vonjomaika nanambara ny lohandohan'ny mpisorona eo anivon'ny antoko HVM ankehitriny fa efa navita nametraka baza na fototra sahady na dia vao herintaona azy izay no nisiany ity antoko ity raha ny vokatra Vonjomaika avy any amin'ity antoko ity efa anjatony maromaro ny isan'ny ben'ny tanàna azon'izy ireo mazava fa mikendry ny toeran'ny olona maro izy ireo arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana sy ny matoan-datsoratra Lili Rabiata. Naomby ve ny politika sy ny fomba fiady rehetra napetraky ny antoko HVM azona ny ben'ny tanàna maro anisa. Raha ny antota anisa Vonjomaika avy amin'ity antoko politika ity dia efa mianika ny enjato ankehitriny ny isan'ny ben'ny tanàna azon'izy ireo. Ny fahazonan'ny ben'ny tanàna maro araka izany no heverin'ity antoko ity fa fametrahana ny bazy na ny fototra ho an'ny antoko HVM. Manamarina izany ve ny tantara sy ny zava-misy teto amin'ny firenena. Samy nanao izay ampitomboana ny olom-boafidy tahaka izao avokoa ireo fitondrana ny fandimby teto, ny TIM, ny AREMA, ny UNDD, saingy nazava ny zava-misy. Tsy naomby avokoa ireo filoham-pirenena izay teo amin'ny fitondrana vao namorona antoko tahaka ny Flora Rajoelinarimampianina ankehitriny. Tsy naomby noho ny fivadibadiana palitao sy ny fampiasana herim-panjakana amin'ny fotoam-pifidianana. Mitovy lalana tamin'ireo filoham-pirenena naonga ny vahoaka teny an-dalambe ny dian'ny antoko HVM ankehitriny. Mazava raha ny zava-misy ankehitriny fa raha tsy teo amin'ny fitondrana ny HVM tsy nahazo olom-boafidy tahaka izao. Raha tsy ny HVM no namaritra ny fitsipy-dalao teo amin'ny kianja, tsy azo antoka ny nahazoan'izy ireo ben'ny tanàna. Manapirofo ny fampiasana ny herim-panjakana tamin'ny fomba rehetra ny hoe fototra ary tsy azon'ny HVM avokoa ny 700 ny tanan-dehibe sy ny renivohim-paritra fa ny fampizaran'ny antoko TIM, ny Mapara ary ny Malagasy miara-miainga avokoa. Amin'ireo tanan-dehibe ireo no haingana kokoa ny fampahalalam-baovao ka maro no afaka mamakafaka ny raharaham-pirenena. Tsy ny fandaharana asa na ny antoko HVM araka izany no naharesy lahatra. Raha ny hery sy ny volana toton'ny fitondram-panjakana tamin'ny fifidianana rahateo sy ny lesoka samihafa miaraka amin'ny tsindry sy ny tery-vaimanta izay narangaranga ny fiarahamonim-pirenena sy ny sindika samihafa tamin'ity fifidianana ity, dia mazava fa mangidy manganana ihany ity fahazahoan'ny HVM ben'ny tanàna maro any ambanivohitra ity, satria nalohan'ny tanan-dehibe ny antoko ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ary tsy nanao afa-tsy ny fomba fiady ny fitondra ny fanesy teto ny fitondrana ankehitriny. Mampiasa ny fahantrana sy ny fahasahiranam-bahoaka, ny tsy fisian'ny jiro ary ny tsy fahatongavan'ny fampahalalam-baovao any amin'ny faritra ambanivohitra samihafa mba hanamafisana ny seza politika. Tsy hotratra amin'ity taona ity araka ny fanambarana nataon'ny Praiministra teny Tsimbazaza ny fifidianana rehetra nanganana ny andrim-panjakana Repoblika fahefatra raha ny lojika no arahana mbola maro ny fepetra takiana sy ny tolo-dalàna tsy maintsy mbola ampandalovina eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ahafahana manao izany ho an'ny avy eo anivon'ny ministeran'ny atitany ankoatr'izay lalana maro ihany koa no mbola mijanona ho vary mangatsiaka ny solombavambahoaka fomba fiasa avy any amin'ny mpanatanteraka no olana hoy kosa ireo solombavambahoaka ireo fanadihadiana avy hatrany. Raha tsy hivina ny lalàna momba ny fananganana ilay fitsarana manokana momba ny andramena no volavolan-dalàna lehibe farany nandalo ho aviteny amin'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany teo saingy tsy tafita izany noho ny fandaminana anatiny teo amin'izy ireo. Ankoatr'izay dia mbola tsy nodiniana ihany koa ny mikasika ny lalàna mifeny teti-bola-panjakana 2024 sy Mpantsiana. Efa ela ihany koa no ny andrasana ny lalàna mifeny asa fanoan-gazety izay efa nahavitana dingana maro ny namolavolana azy saingy hatreto dia tsy mety tafiditra tao anaty lahadiniky ny solombavambahoaka izany. Mbola mikasika ny toe-karem-pirenena hatrany dia mbola miandry ny solombavambahoaka ihany koa ny code minier sy ny code pétrolier. Ny fomba fiasan'ny gouvernemanta no mahataraiky ny fandinihana ireo lalàna ireo raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka. Ny eny amin'ny antenimieram-pirenena zany tsy misy vary mangatsiaka araka ny filaza azy fa ny lalàna mbola tsy tonga teny no azo eritreretina hoe vary mangatsiaka nefa zay zavatra hoe vary mangatsiaka ny mpanatanteraka. Tsy midika hoe zay zavatra hoentin'ny mpanatanteraka eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia ho lavin'ny député avokoa fa amin'ny maha-raharaham-pirenena azy dia tsy ho atao takalinaina ny vahoaka malagasy fa rehefa hita hoe misy zavatra tsy mety kosa
dia mijoro ny solombavam-bahoaka mandahan'izay zavatra tsy mety izay. Ankoatr'ireo lalàna ireo dia efa nandalo teny Tsimbazaza ihany koa ny lalàna mikasika ny fanoloana ny senita saingina emitra trany izany noho ny antony tsy dia nazava loatra. Ny senita izay tapitra tamin'ny fikarakarana fifidianana kominaly farany teo ny fotoam-piasany araka ny tondrozotra. Izany hoe tsy maintsy atsangana ny rafitra vaovao hikarakara ny fifidianana mialohan'ny fifidianana senatorialy. Ny praiminisitra rahateo efa nilaza tamin'ny fandalovany voalohany teny Tsimbazaza fa tsy maintsy atao amin'ny taona ity ny fifidianana rehetra. Raha teknika tsy ho vita amin'ny taona ity ny fifidianana senatorialy, hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny Atitany. Voalohany indrindra zany dia tsy maintsy hoe mivoaka aloha ny valin'ny fifidianana communal sy municipal ahafahantsika mahafantatra ny risitr'ireo mpifidy vaventy. Faharoa manarakaraka an'izay dia fantatsika tsara fa efa tapitra zany zay ny hiraka nampanaovina n'ireo ny senité ka noho izany zany dia tsy maintsy mipetraka ihany koa aloha ilay rafitra mahaleo tena karakara ny fifidianana voalazany lalam-pandrenana vao afaka miroso amin'izay fifidianana oloolona izay tsika ary ny farany fipetra farany dia ny hoe ny eo amin'ny lafin'ny datinandro zany izay tsy maintsy manaja ny fipetra voalazan'ny code électoral tsika izay mametra hoe 90 andro mialohan'ny daty mpifidianana zany dia tsy maintsy atao ny fanekanany mpifidy vaventy Hatreto na ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta sy ireo tompona andraikitra isaky ny ministera aza tsy mbola naheno izay mety ho fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana eny Tsimbazaza izay. Fa iverenantsika ny akon'ny fifidianana ratsy fanomana sy ratsy fizotra indrindra teto amin'ny firenena. Ny fifidianana izay natao farany teo raha nambarany sehatra fanaraha-maso ny fanajana ny zon'olombelona, ny zon'olom-pirenena tsy tambo isaina ihany koa no voaosy teo amin'ny fahabangan'ny anarana maro tao anatin'ny lisy-pifidianana. Ankilan'izay nisy akony tany amin'ny olom-pirenena ny fanahin'ny mpanao politika sasany amin'ny tokony anemorana ny fifidianana. Antony nampisy fisalasalana ary na ambany dia ambany ny tapavitrian'ny mpifidy. Rahantsika vetrany ny fanadihadiana. Kitoto, antsirambina, ratsy fanomana sy natao koropaka teny tsy afaka ambava ny olom-pirenena ankehitriny taoriany fifidianana natao. Nizomaraka amin'ny 30 Jolay teo ary ombonan'izy ireo hevitra amin'ny fiarahamonim-pirenena isan-karazany. Olona iray afaka mifidy amin'ny birao-pifidianana samihafa ao anatin'ny fokontany iray. Fanakanana ny delegen'ny kandidat tsy hiditra ao anatin'ny birao-pifidianana. Bulletin unika tsy hita, fiparitahany kara-pifidianana tsy mbola misy soratra. Santionana amin'ireo tsy fahatombanana hita maso ny zomalasa teo. Ankoatr'ireo saika hita tamin'ny birao-pifidianana rehetra ny fiainan'ny olom-pirenena tafiditra ao anaty lisy-pifidianana. Raha nisy fifidianana atao hoe ratsy karakara indrindra dia ity fifidianana natao ity. Ary betsaka ihany koa ny vola lany tamin'ny fifidianana io raha fahitana azy nefa dia ohatran'ny tontolo izy ary betsaka ny atsirambina zany ao anatin'ilay zavatra. Raha ny fampanantenana sy ny resaka moa zany resabe dia hoe andeha tsara nefa ny zavatra hitanay dia be dia be ny zon'ny olombelona zany no voatsirambina tsy manjary ao anatiny. Raha tsy teny fotsiny hoe ny resaka liste électorale zany dia betsaka ny olona manana zo hifidy nefa tsy afaka nanao an'izany. Na ny mpitondra koa ny olom-pirenena dia ireo olom-pirenena anankiray ireo zany aloha ny tiako tenena manokana hoe tena mba ataovy amin'ny teny zatovy amin'izao hoe ataovy sérieux ty zavatra ty fa aza toko toto ohatr' zany. Ho an'Antananarivo 3.7 isanjato ny tahapavitrian'ny mpifidy raha ny antotanisy savonjomaika ny senita izany hoe mpifidy 707 sy 304 alina amin'ireo 570 sy 709 alina voasoratra anaty lisy-pifidianana ny tonga nandajabato. Nisy akony teo amin'ny olom-pirenena ny fisalasalana samihafa nilazan'ny mpanao politika maro fa tokony ahemitra ny fifidianana ben'ny tanàna. Ankoatr'izay ny toe-tsain'ny olom-pirenena tofoky ny fiverimberenan'ny olana isan-karazany eto amin'ny firenena niteraka ny tsy firarahiana ny fandehanana mifidy. Alohan'ny fifidianana dia efa be dia be ny mpanao politika laza hoe alao akisaka io fifidianana io fa tsy zarizary no fanomanana azy, tsy matotra sy ny sisa totoa io dia alao akisaka. Dia izay zavatra ny letika atao an-tsain'ny mpifidy hoe efa fifidianana tsy zarizary zany io dia izay zany tsy andany fotoana andeha makany. Dia izay koa zany le afatra avy aty amin'ny vahoaka indray makany ampanao politika hoe amboarina nga fa tsy mety mihitsy io dia amboaratra ny fotony. Dia izay ny voasako an'le taux d'abstention be dia be io. Mpanao politika mihitsy zany mila mandini-tena amin'ny ankapobeny mandinika an'le vokatry le tsy forotsahan'ny olona nandatsabato.
Etsakilan'ireo mangina tsy mbola manankolazaina ny fiarahamonim-pirenena mpanaramaso sy ny fifidianana mbola eo ampanangonana ny tatitra isaky ny birao-pifidianana izy ireo ary anatanteraka valandresaka amin'ny mpanao gazety ny alarobia ho avy izao. Andrasana araka izany izay hetsika na fanapa-kevitra ho raisy ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fisavoritany fifidianana ny zomaraka amin'ny 3 Jolay lasa teo. Lafim-baovao fa kosa indray ariary zato isaky ny kartosy 50 ariary isaky ny sigara niakatra ny vidin'ny sigara eny an-tsena hatreto tsy misy mahafantatra ny mety anton'izay na ireo mpanjara na ireo mpamongady na ireo mpanjifa raha ny fanadinana nataonay ho an'ny mpifoka sigara iray 900 ka hatramin'ny 2,000 isan'andro no lanin'izy ireo atokana ho amin'izay fividianana sigara izay Michel Narjona. Roa andro izay ny fantatra fa niakatra ny vidin'ny sigara eny an-tsena. Raha sigara vidiana 902 ariary ny pakezy faina 702 ariary izany amin'izao. Izany hoe raha toka 902 ariary ny kartosy iray, tafiakatra 702 ariary izany amin'izao. Hatreto ho an'ireo mpivarotra mpanjara fiakarana avy any amin'ny mpamongady no antony raha ny fanazavan'izy ireo. Niakatra 700 sy roa ilay izy fa tsy ny 900 sery 900 roa. Raha zato zany niakatra tamin'ny family amena tsy niakatra. Fatako izay antony aniakarana na inona. Efa zato ny azo taloha izao izy lasa 300 ny ray paquet. Raha tsy ahivy ny eritaon'olo izao ihany koa niakatra 50 ariary ny vidin'ny sigara. Raha sigara jifaina 50 amin'ny 100 ariary teo aloha, vidiana 200 ariary izany amin'izao. Tranga izay tsy fantatry ireo mpamongady ihany koa ny antony. Dia tsy fantatra mihitsy ny avy any am-potony ihany dia manaraka fotsiny izay. Taloha izay mivarotra 902 ariary na 2600 fa izao izy lasa 2700 ariary. Ny paquet? Ny paquet. Aminay zany tsy dia nahazo fanazavana izay satria mivarotra fotsiny izay moa izay tsy dia nanao anketry be momba an'ilay izy satria avy amin'izareo ihany ilay izy dia tsy hainay tsy hitanay izany izay hevitra fa dia mampiakatra fotsiny izay. Raha ny fanadina natao sigara 10 hatramin'ny 10 na 12 isan'andro no sigara lanin'ny mpifoka sigara iray amin'ny ankabeny ao anatin'ny iray andro. Izany hoe manodidina ny 900 ariary hatramin'ny 2,000 ariary isan'andro no lanin'izy ireo amin'ny fividianana sigara. Ho an'izy ireo ny fampihenana ny sigara foana no vahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidiny. Tsy dia mifoka nyity firy ka. Ray na roa ihany. Toetra'nao fahitanao an'ilay fiakarana? Efa tsy mampite hifoka intsony. Raha tsy ahivina ny taona 2022 no nivoaka ny arrêté 29511 2022 izay mandrara ny fifohana sigara eny amin'ireo toerana isian'ny fivorian'ny olona na ny espace public. Hatreto tsy fantatra mazava ny olona efa tratra nanao izany na ny vola niditra tamin'ny fanjakana noho izay. Taoriny hetsika fanahirana nataon'ny mpiasan'ny JIRAMA androany iverina amin'ny laoniny ny asa rehetra manomboka rahampitso araka ny fanazavany intersyndical. Hiditra amin'ny fitokonana faobe kosa izy ireo aorian'ny 27 ora nanaterana ny taratasy fanelanelana teny amin'ny inspection du travail androany. Fa olana narosin'ny reto mpiasa ireto ny ividianan'ny fanjakana ireo kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanamboarana ireo groupe mahana ny olany fahatapahan-jiro ka eto Andritsilavo. Mivadika olana faobe eo amin'ny mpiasan'ny JIRAMA sy ny fanjakana ny fanomezana ny orinasa ho tantanan'ny orinasa amerikanina Symbian Power. Androany nisy ny hetsika fanahirana nataon'ireo mpiasa. Nisy ihany koa ny fanaterana taratasy teny amin'ny inspection du travail, fangatahana fanelanelana eo amin'ny JIRAMA sy ny ministera, ny primature ary ny présidence. Manana 27 ora hanatantarana izany ny eo anivon'ny inspection du travail. Rehefa tapitra ny fehim-potoana ka tsy misy ny fivoarana, iroso amin'ny tena fitokonana ireo mpiasa. Ny androany zany dia tapitra androany satria hetsika fampitsarana orinasa fidingina fanehoana tsy fanekena ilay fidirana Symbian ny ty androany ty. Fa raha tapitra kosa ny 27 ora mifanaraka tsara amin'ilay manarahana ifenitra dia ka tsy misy ny fifanarana mazava dia tsy maintsy hiditra amin'ny fiatsoana grevy fanailana izahay. Ankoatr'izay, nilaza ireto mpiasan'ny JIRAMA ireto fa tsy misy afa-tsy ny fividianana ny kojakoja fanoloana ilaina amin'ny fanamboarana ireo groupe eny Mandroseza sy Ambohimanambola ary ny any amin'ny faritra ny vahaolana akay ho an'ny fahatapahan-jiro fa tsy ny fanomezana ny orinasa ho an'ny vahiny. Dia fotoana fohy ny angatahan'ny mpiasan'ny JIRAMA dia vita ny mamboatra an'ireo grupy ao Mandroseza sy Ambohimanambola ireo raha no hita Antananarivo ndresana rehefa vidiny fitondram-panjakana ny kojakoja fanolo sy ny piesy rehetra ilaina amin'ireo anaovana ny révision générale. Tsy ny eto Antananarivo ihany no angatanay amin'izany fa ny any amin'ny province koa fa maro ireo groupena ireo no maty ihany no tsy fividianana piesy dia mangataka izahay ny hividianana zany kojakoja fanolo sy ny piesy zany ho an'ny any amin'ny province sy ny eto Antananarivo. Zava-misy
misy ary efa notanterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny hoe tsy mifanaraka amin'ny sorabola amina miliara maro mivoaka ny kalitaon'ny groupe fidiana. Ilaina ny fiarah-miasa amin'ny alalan'ny 3P na ny partenaire public privé saingy tsy mety amin'ny orinasa jirama izany hoe ireto syndicat. Hatreto mivarotra tsy makatombo ny famiasa ho an'ny vahoaka ny jirama. Ankoatr'izay tsy tokony hanavao contrat ny fanjakana raha tsy vita ireo contrat teo aloha sy ny audit ny orinasa. Na izany azy iverina amin'ny laony ny asan'ny jirama rehetra manomboka rahampitso mandrapahatapitra ny 27 ora napetraka izy ireo. Vaovao eny amin'ny fampianarana ambony kosa indray iray volana katroka nampikatso ny fampianarana teny amin'ny anjerimanontolo iverina amin'ny laony ny fampianarana eny amin'ny université ary tsy hisy ny taona fotsy ho an'ity taom-pianarana 4,4,5,4 ity araka ny fanazavany minisitry ny fampianarana ambaratonga ambony. Antony hafainganana ny dingana rehetra ho entina mamaly ny fitakiany CSS raha tsika vetrany ny fanadihadiana iarana amin'ny Gaëtan Andrintsilavôtrany. Tonga teto amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny solotenan'ireo mpianatra avy eny amin'ny université androany. Zavatra roa lehibe no nilan'izy ireo fanazavana avy amin'ny ministera tompony andraikitra: ny fampiatoana ny fampianarana sy ny fizotry ny fifampitiniana eo amin'ny ministera sy ny CSS. Afa-po tamin'ny fionana ireo mpianatra ary miandry ny valiteny avy amin'ny CSS. Anisany ny fanomezatoky sy fampanantenana ny amin'ny famahanany olana faran'izay aingana satria izahay mpianatra efa ela ihany izay fotoana tsy nianaran'izay ary mitaky izahay zohanay raha teo le izy ny iveren'ny fampianarana faran'izay aingana ka izahay zany dia miandry ny fifampiresahany ny vokatra ofisialy amin'ny famahanany olana rahampitso izay ho taon'ny CSS dia miandry an'izay izahay hoe iverina hianatra ny fiain'ny mpianatra dia anatin'izay moa izahay manantena sy mahatoky ny mpitondra fanjakana sy ny tompony andraikitra rehetrarehetra anatin'izany ihany koa ny comité national ny CSS hoe mba hisy maromaritra iraisana ary iverina hianatra ny mpianatra rehetrarehetra. Rahampitso araka izany no fantatra ny valiteny avy amin'ny CSS momba ny fiverenan'ny fampianarana na tsia. Etsy ankilany nanamafy ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra fa tsy hisy ny taona fotsy ho an'ireo mpianatra. Iverina tsy ho ela ny fampianarana eny Ankatso. Ankoatr'izay ezahana afoizina ny tety andro ny arahana tamin'ny CSS. Andrasana ihany koa ny valy ny proposition avy amin'ny Conseil national. Misy an'iny le proposition avy amin'ny Conseil national iny tsy maintsy jeren'le olona anosiny le zavatra natolotry ny CSS. Dia rehefa vitan'ireo dinika iny dia izy no manapa-kevitra hoe ataon'le sinifa iny ny salany hoe dingana afana manatanteraka an'le izy. Fa ny ato amin'ny ministera dia efa nanao izay azo natao miaraka amin'ny ministera ny finance et budget miaraka ihany koa amin'ny soliteny avy amin'ny bureau national nanatanteraka an'izay rehetrarehetra izay. Na izany aza miankina amin'ny CSS ny fanomboana indray ny fampianarana eny amin'ny université. Nisy ny fanomezana toky avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny ministera ny vola sy ny teti-bola araka izany no andrasan'ny CSS. Nanomboka androany kosa ny fanadina mpanjakana BEPC 2024 fahatarana sy fanadinoana taratasy fiantsona no olana nisongadina amin'ny ankapobeny ho an'ireo mpianatra efa tapabolana ny alohan'ny fanadinana no tonga tany amin'ny faritra ny laza adina. Afaka herinandro kosa raha ela indrindra no ivaly izay fanadina mpanjakana BEPC izay. Fanadihadiana Vetrany. Tao anatin'ny atsika mamirifiry no niatrehan'ny mpiadina BEPC ny fiatombohan'ny fanadinana tamin'ity taona ity. Nampitombo ny fitentenana ho an'ireo mpiadina sasany ny fiovan'ny toetry ny andro. Efa hatramin'ny fiatombohan'ny taom-pianarana ny fiomanana amin'ny fanadinana ho an'ny ankamaroan'ny mpianatra ka tsy nanovan'ny fahavononany ny atsika. Niatrehana ilay fanadinana sarotsarotra ihany satria ny tanana mangatrika dia tsy dia afaka manoratra amin'ilay andro mangatsika. Manao akanjo mapana fotsiny izay zao mitako zany vao maika nampafonina azy ino le hoe andro mangatsika. Za isako mafana ohatrany somary mikorotana be foana ny lohako. Sakafo sy akanjo mafana amin'ny ankapobeny no noman'ny iray aman-dreny manana zanaka manala fanadinana ho an'ny toeram-panadinana LMA Ampefilo manokana. Eny amin'ny 20 amin'ireo mpiadina 50 sy 707 voasoratra anarana no tsy tonga ankoatra ireo tara. Afaka manao fanadinana ihany ny mpiadina sy nitondra taratasy fiantsona raha toa ka misy taratasy manamarina ho mpiadina araka ny fanazavana. Ny olana hitany tsy fitondrana ankizy ohatrany hoe veriny convocation na dino dia tsy mitondra carte d'identité scolaire
dia miezaka izany mamaly izay zavatra izay ohatra ny hoe raha very ny convocation dia moka duplicata izay. Dia raha ohatra indray tsy mitondra carte d'identité scolaire dia vérifiena au fond du dossier satria manana izay misy sarin'ilay candidat ao dia vérifienay dia asiana mitondra izy après-midi. 17 ny fitoerana fitsarana ny fanadinana manerana nosy nanomboka ny alakamisy izao raha toka miisa 770 ny toerana andraisan'ny fanadinana. Ao anatin'ny herinandro raha ela indrindra no hivaly ny fanadinana ho an'ireo toerana betsaka mpiadina ary 3 andro kosa ho an'ireo toerana vitsy mpiadina. Miezaka izay fa ny correction manko araka ny instruction alefanay dia alakamisy no manomboka. Izany hoe amin'ny andro faran'ny examen no manomboka ny correction ka samy manao azy isaky ny taranja. Ny ainga indrindra zany dia mety afaka 3 andro n'igny izany ohatra raha misy centre ataontsika hoe vitsivitsy ny candidat dia mety afaka 3 andro izy dia afaka mamoaka résultat. Fa amin'ny ankapobeny zany eo amin'ny herinandro eo amin'ny ankapobeny misy ny lasa aloha misy taratara kely fa amin'ny ankapobeny mitovitovy amin'ny CPE ihany zany tokony herinandro eo no ahavitanana izay résultat zay. Tsy mbola misy olana hatreto ny fiatrehan'ny fanadinana ho an'ireo faritra lavitra sy traboana manerana nosy. Efa vita ny fandaharam-pianarana ary 12 andro mialohan'ny hatrehan'ny fanadinana no tonga tany toerana ny laza adina. Raha tsy hivina, misy 770 sy 1000 sy 4 alina sy 3 hetsy ireo mpiadina manerana nosy, 7 taona ny zokiny indrindra amin'ny mpiadina ary 4 taona ny zandriny indrindra. Lafinitoekarena kosa indray mitohy hatrany amin'ny sehampiariana voalohany na ny secteur primaire ny fanatsaran'ny fitondram-panjakana ny fampidiraketra ao amin'ny kitapom-bola nanomboka tamin'ity taona ity nampitomboina avy 3 eny ny etra alaina amin'ny mpanangom-bokatra eo amin'ny sehatry ny jono ka isan'ny voakasika izany ny mpanangona trondron-dranomamy hatreto anefa tsy mbola hita taratra eny an-tsena izany fiakarana izany. Fanadihadiana vetrany iarana amin'ny Andro Andrenarsoa. Lelavola hatramin'ny 9 alina sy 9 hetsy sy 220 tapitrisa ariary no nampidiry ny sehampiariana jono an-dranomamy tao amin'ny kitapom-bolan'ny ministeran'ny jono tamin'ny taona 2013. Tokony tombo avo 2 eny zany farafahakeliny ho amin'ity taona 2013 ity no ny fampitomboana ny etra alaina amin'ny mpanangom-bokatra. Ho an'ny sehampiariana trondron-dranomamy ohatra raha toka 9 alina ariary no nalaina tamin'ny mpanangom-bokatra tamin'ny taondasa, tafakatra 9 alina sy 2 hetsy ariary zany tamin'ity taona 2013 ity. Tsy mbola hita taratra eny an-tsena nefa izay masokarena niakatra ho an'ny mpanangom-bokatra izay hatreto. Mbola miankina amin'ny fisokafan'ny tao-panjonona no hidinan'ny vidin'ny trondro. Raha toka tafidina hatramin'ny 9,000 ariary zany no volana martsa sy aprily farany teo, efa tafakatra hatramin'ny 2 alina ariary ny kilao amin'izao. Mifandimby tonga eto an-drenivohitra ny trondro avy amin'ny faritra maro. Ny trondro zany tsy raha mikatona zao. Mikatona aloha zao miandro azy volana septambra. Dia farapahatonga ny 15 oktobra indray midy indray tasy. Dia midy indray Ambatondrazaka any amin'ny 15 janvier. Zany hoe melanelana zany le fikatonan'le rano satria arakaraka ny hafanan'ny tany zany no anatodizan'ny trondro. Dia melanelana zay ka parapa ny miandro azy indray fa misokatra any amin'ny volana desambra. Fa mety misokatra izy ihany satria isaky ny 2 volana ihany melanelan'ny espace-n'le fanatodizan'le trondro. Fa dia efa misokatra indray izy ihany. Raha andeha andro avy amin'ny ministeran'ny jono ny 12 oktobra hatramin'ny 12 desambra no mikatona ny tao-panjonona ho an'Analamanga. Ny 12 novambra hatramin'ny 12 janoary kosa ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Tandomindozana anefa ity sehampiariana ity noho ny fahitana fienana teo amin'ny trondro niakatra avy amin'ny ranomamy teto Madagasikara tato anatin'ny 10 taona farany. Raha toka nahatratra 3 alina taona zany talohan'ny taona 2013, tsy nisy afa tsy mandinina ny 9 sy 2 alina taona ny taona 2013 ary tafidina hatramin'ny 2,400 sy 2 alina taona ny tao-panjonona 2013 2013. Singa maro nefa ny mamaritra ny fidinan'izay voka-dranomamy izay voalohany ao aloha tsy fanajan'ireo mpanjono zany amin'ny fepitaona fikatoanan'ny jono. Zany hoe eo amin'ny fepitaona fanatodizan'ny trondro zany amin'ny ankapobeny. Dia eo ihany koa ny fampiasan'ireo mpanjono an'ireo karazana fitaovam-panjonoana izay voarara ny fampiasana azy satria manapotika ireo hazan-dranomamy ka mitondra ny tsy fanavaozana izay tahiry anaty rano izay.
dia akoatr'izay koa zany a ireo fomba fanjonoana izay voarara. Tsy mbola nahazoana tatitra avy amin'ny ministera ny fitanam-bola sy ny teti-bola kosa nefa nietranitra tao amin'ny sapan-draharany tahiry-mbola mpanjakana tamin'ity taona 2024 ity taorian'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana hatramin'ny taon-dasa amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany nangingina ny olany orinasa Sirama Tatoato tsy naharesana toy ihany koa ny fitokonana ny mpiasa sy ny fikatonana na ny fisokafan'ity orinasa ity. Anosy-be tany fambolena fary mirefy 4.9 hektara no ahina tsy ho azo ny malagasy ambolena intsony fa omeny orinasa ho an'ny vahiny. Efa niakatra teny amin'ny fitsarana ny raharaha ary nandresy ny fikambanan'ny mpiasa ny trano sy ny tanin'ireo anefa efa narodana ary anaovan'ny fiarahamonim-pirenena Antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny fipetra oraisina mizany. Arahantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Nisy zany a olona vitsivitsy amin'ny toerana eo ihany a eo angamba eo 18 eo a dia efa ndroasiny Sirama izay nomeny Sirama any Sisaid le toerana. Nefa ankehitriny zany a dia mbola mandeha adin'le Sirama sy nire olona sisa tavela eo satria be da be nge zareo ao e. Nefa zao a dia naresy zany le olona teo ireo olona lehibe da be amin'ny fikambanana dia nefa raha fa naresy ireo a dia ahoana nefa zavatra an'zareo efa potika sy ny karazany sasany efa nigadrako dia lasa nisy erreur judiciaire ary misy zavatra manahirana be ao zany tokony jereny manam-pahefana akaiky zavatra zay. Vao ny toetry ny andro kosa indray erikeritr'irinina matevina mandalo no nitranga hatramin'ny alahady alina teo teto andrenivohitra sy ny manodidina iverina amin'ny laoniny ny toetrandro ny alarobia ho avy izao na dia toetra aza ny atsika nahitana fienana hatramin'ny 10 degré kosa ny maripana nanomboka ny farany herinandro lasa teo. Fanampanazavana. Tany amin'ny ila Tangorondraona avy any amin'ny ilana Tsinananosy zany niteraka n'ity oran'ity izay atosiky ny rivotra avy any Atsimo-Atsana na le fatatsika amin'ny hoe Alizé nitondra n'ity oran'ity. Raha ny historique an'ity zavatra ity dia front natanjaka be no niteraka azy io tamin'ny Zomaal izy io no nanomboka nahazo ny faritra Atsimonosy zany hoe nahazorana zany ny faritra Androy sy ny tarindreo. Ny eto Antananarivo aloha tsy misy atahorana fiakaran'any satria na avy nge ny orana tsy dia betsaka fa orana miatoato ihany izy dia tsy dia misy atahorana fa ny amin'ity ilany Atsinananosy ity zany no nasinay karazana risque zay moa tsy mitenir compte le toetany fa dia le fabetsahan'ny orana fotsiny zany no aminavina azy mety possible zany misy fiakarany renirano dia ny ponina ny atoerana ihany moa manara-maso an'izay fiakarany renirano zay. Arak'izany tafiditra ao anatin'ny fambara loko mena na ny alerte rouge amin'ny rotsakorana ny faritra Atsinananosy, Fenerive-Est, Sonerana Ivongo, Sainte-Marie, Brickaville ary Toamasina. Mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany miemotra hatramin'ny 1 Oktobra ny fampitsarana ny fampiasana ny fiaramanana familiana amin'ny ankavanana na ny volant droit ka omaly no fe-potoana nomeny ministera manana 3 volana araka izany ireo manana izany fiara izany raha ny fanazavana azo tsy misy atahorana ny famondrana amin'ireny fiara manana familiana ankavanana ireny ary tsy misy fiantraikany amin'ny fiara raha nambara ny mpanamboatra fiara. Fanadihadiany Michelara Narjona. Taoriany fangatahany fikambanan'ireo olona manana fiara misy familiana amin'ny ankavanana namoaka taratasy fampahafantarana na avy eo anivo ny ministera ny fitaterana raha toka ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo no fe-potoana nomeny izy ireo hamadiana ny volant à droite ou volant à gauche niemotra ho amin'ny 1 Oktobra indray izany. Nanao délégation zareo dia nanatona taty ministère ny transport dia nangataka prolongation dia nomeny izy zay nanaovana ny fanambarana hoe jusqu'au 31 Octobre. Azonareo 1er Novembre zany tokony tsy misy tsony volant droite ny circuler. Ka raha circulation io koa aloha miala sina fa tsy mety. Raha circulation tsika droite mampiditra volant à droite ianao tsy mety tsy mifanena ny chauffeur. Rehefa amin'ny fanenana zay nge ny antony. Zay ny antony nanaovana an'io. Amin'ny circulation tsika droite mila mifanena ny chauffeur. Volant zany à gauche. Arak'izany tsy maintsy miatra ity lalana ity noho ny hoe circulation à droite ny eto Madagasikara. Manana 3 volana arak'izany ireo tompon'ny fiara. Vita ao anatin'ny herinandro kosa ny famadiana izany. Tsy misy fiantraikany amin'ny fiara ihany koa raha ny fanazavana ny ireo teknisiana no ady adinay. Eo amin'ny herinandro vita ka. Izy rehefa hitanay fa hoe vita izy. Tableau ny vadika dia ny
direction koa mivady tsisy problème amin'ny tomobile mihitsy zany manimba tomobile. 10 hetsy ariary amin'ny 7 hetsy ariary izay no vola ilaina raha toa ka matika ireo familiana amin'ny ankavanana na volant à droite ho any amin'ny ankavia. Ny foly ariary hatrany no sazy miatra amin'ireo fiaramanana familiana amin'ny ankavanana manomboka ny voalohany volana novambra ho avy izao. Fa mbola eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany ny fitiavana sy ny finiavana ny asa no tena antony fampandrosoana amin'ny asa tanana. Asa madinika iray hoentina aminao amin'ity andro an'ity, renim-pianakaviana iray mifototra ary miezaka manaja ny asa tena ataon'izy ireny miasa ny Besarety eny. Arantsika avy hatrany ny fanadihadiana iarana amin'ny Mikael Ramarla. Raoul Nirina Saoly Arsoa, isan'ireo mpanao taxifona ity Besarety. Safidy manaovana ny asa ity ny tombony amin'ny fisian'ny fifaneraserana amin'ny mpanjifa. Fifaliana ho azy isan'andro ny fiatriana ity asa ity. Ireo finday mora vidy no tena miasa eto, tsy mampiasa finday avo lenta kosa izy noho ny fisian'ireo mangalatra. Ny antony nanasiako andeto tady ndraiky zany amin'le misy mangalatra. Amin'izao izy mba efa tsisy mangalatra tsony amin'le efa misy an'io tadiny io. Manomboka amin'ny enora maraina kosa sy Raoul Nirina Saoly Arsoa dia efa mirotsaka an-tsehatra amin'ity asa ity. Noho ny famiakana sy ny famorana kosa ny antony safidin'ireo mpanjifa manao antso eto. Ho an'ireo mpanjifa ny antso atao amin'ny alina sy ny vonjimaika ihany no ampiasain'ny findainy manokana. Ale amin'ny miantso amin'ny taxifona zany mba ohatrany tsy dia mihinana noho le amin'ny crédit anao zany ohatrany marimarimy be le crédit anao dia amin'ny taxifona zany ohatrany mba hoe ariary zato ny asa hoe 30 secondes ohatrany zany dia iny mba économique kokoa zany noho le amin'le mampiditra crédit. Inona ny antony ampiasainao an'le téléphone anao manokana indray? Iny indray mba rehefa réservena amin'ny alina fotsiny raha misy zavatra lery tany sala zany. Ho an'ireo mpanjifa ny antso atao amin'ny alina sy ny vonjimaika ihany no ampiasain'ny findainy manokana. Asa mila faharetana ny asa ary mila filaminan-tsaina ihany koa amin'ny fandrindrana ireo finday maro ampiasaina. Efa niasa tamin'ny orinasa ity renim-pianakaviana ity saingy izao nisafidy nanao asa tena izao. Mananjanaka roa izy ary mahavelona ny asa raha nambarany. Miantso mibetsaka satria miantso mora dia alohan'ny olona miantso zay mampiditra crédit. Sa tena mahafinaritra aloha izy tena mahafinaritra dia raha safidiko aloha aleo manao asa tena ihany zay tena tiako. Mazoto mahafinaritra anahy le asa tena tiako sy tombony amin'ny fampiresereserana amin'ny olona eny ohatr'izay. Mampiditra 2 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary isan'andro izy amin'ity asa ity. Efa misy mpanatra isan'andro kosa ireo crédit maro izay amidy eto. Maresaka avy any ivelany any Burundi nisy namono omaly maraina ny manamboninahitra tanakavana ny filoha ny Nkurunziza niaraka tamin'ny mpiambina azy miisa 3 manamafy ny mety sy ny korotana ny toerana ny vondrona Europeana ankehitriny ankilany. Mpanao gazety ny RFI iray no voasambotra ary voakasitanana nandritra ny fakambavany azy. Indray aro fitinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity andro an'ity araka ny ampahambokatra eo am-pelantanana tafakatra 570 ny ben'ny tanàna azo ny antoko malagasy miaramiainga ankehitriny araka ny valim-pifidianana vonjomaika isa izay mametraka ity antoko ity ho fahatelo amin'ireo antoko lehibe eto amin'ny firenena amin'ny fananana olom-boafidy. Ilamina aloha manomboka rahampito saingy ihetsika afaka 770 ora ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa Jirama. Vaovao mahafalo andreo mpiady amin'ny fifohana sigara kosa niakatra ny vidin'ny sigara eny an-tsena 50 ka hatramin'ny 200 isaky ny sigara iray ny fiakaram-bidiny ny zava-nisy tsy nampiova firy ny fihetsika na ny isan'ny mpifoka sigara ny fiakarana tahaka izao teto antsika. Mandalo ihany ny erikerika matevina izay naharitra 2 andro izay ny iba 10 degré kosa ny maripana ho an'ny teto andrenivohitra. Teny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny rahampitso amin'ny ora tahaka izao indray mandra-piresaka tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un module. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Fantar Revuka Natura, Isanufka Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalambavao ny arahanao tamin'ny Socavitre, Silhouette Institut, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Nature.